Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa ni radio manerantan feoni fanantenana ni tundato kiazava. Tsaro fa maha kristianina antsika dia tsy midika akory fa hianoka anaty fiadanana sy fahasambarana tanteraka isika. Zaho kely ene fa maro ireo olona ao amin'ny baiboly no nizaka fisedrana maro. Anisan'izany Joba, Josefa, Davida, Daniela sy ireo namany 3 lahy sy ny maro hafa koa. Na dia nandalo fahoriana sy mafy indrindra azy izy ireny, dia tsy adininy fa manana Andriamanitra azo itokisana izy. Eny, ny ohatra faratampony dia Jesosy fon'izy tetỳ tany. Tsy mba nanota izy, nahatoky sy nanao ny tsara, na nasoa ny mpiarabelona taminy, kanefa dia mbola nienjehana ihany. Ary ny afaratra amin'ny fahafatesana aza ny fiainan'i Jesosy, ny solon'ny eloko sy ny elokao. Endry namako, raha mandalo ady sarotra ianao dia mahereza. Azakivy, afatoy eo amin'i Jesosy ny fijerinao, ny fisainanao, fa efa nalehany izay andalovanao, efa nitsahany ary nentiny avokoa izay ratsy sy mafy indrindra teto an-tany. Mandalo sy manaraka ny diatongony sisa ianao raha mbola eto an-tany, kanefa na tsy maintsy mandalo izany aza zasa ianao dia aza adino fa hainy avokoa izay mahazo anao ary vahaolana amin'ny zavatra rehetra izy. Araka ny voalaza ao amin'ny Mateo 10:1-12 sy ny 12 manao hoe: sambatra ianareo raha ratsiany olona sy enjehany, ary asiany izay teny ratsy rehetra itenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-piti anareo any an-danitra, fa toy izany ihany na ny enjehana amin'ny mpaminany izay talohanareo. Ary tsarovy fa tsy misy fakam-panàna azo anareo, afa-tsy izay zaka n'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakam-panahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Korintianina 10 Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
AWR feon'ny fanantenana. Mahakivianao ny fiainanao sarundrahuna ny awampunao mahazina foko ny lala na halehanao azakivifa hamunjanao Jesu entwe wamini rewetana mavisatra viziane male mifanay simba miyavuna wapu apetrawewa minikureu tebi zay mazwanao famurafanay tianao Jesu etwe wamini rewetana mavisatra viziane male mifanay simba miyavuna wapu apetrawewa minikureu tebi zay mahazwanao famurafanay tianao Jesu manahoana daholo nareo rakizy mahafinaritra ny miaraka aminareo amin'ny alalan'ity fandarana irantsika menty fa hono iza reny ankizy zay menty fandarana ity no te hoendry atsangana ny tanana azafady tsara loatra mahafinaritra zany misy fahendrena iray izay ampianarina antsika amin'ny alalan'ity tantara ity rakizy koa eny tsara ny fahendreny taominy tantara narindra ny hanitry ny rina arivony andrenesanao an'ny fanja zoanitra rila ary naritina Tommo mirana aizy nareo menadao ahoana tompo misy zavatra kely mba tiako afarana aminareo menadaty hoe enao moa zokony ry Tomma dia izay no anafarako anao tsara eny ahoana oziny eny tsy mahazo milalao na mandalo ao tsimotranao mihitsy aloha nareo menada mandra-pavitan'io trano izay amboarinao io sao dia ahitan-doza eto sady manelingelina andreo mpanao trano ihany koa mivezivezy ao nareo eny tsy mandalondalo eny mihitsy zay ka zay mihitsy dia ato trano ihany zany milalao ato trano ihany aloha milalao mandra-pavitan'ny asa ao ambadika ao zay eny tompoko mahavarina ny tometo mbaravarankely eto mahafinaritra ary mirana mijery an'ireto olona mandrafitra biriky reto dia mahita tsara ve ianao eo mahita tsara ka sady tsy mahazo manakaiky eny koa ange tsika fa bediny eny jery indri ange
atsipitsipony le brika de apetra mahitsy tsara de asiny an'iny rampotaka marihatra be iny de miraikitra tsara le brika sady milahatra tsara ohatran'ireny miaramila manao matso reny. Ino misy vorona manidina ao ambonin'le brika Toma? Why? Mahafinaritra? Why? Latsako anelanelany brika anankiroa le mbola misy banga kely le vorona Toma. Ary tsy afaka ao anelanelan'le brika le vorona kely a? Maty ao io. De ina ny atao Toma? Tsy mahazo midina eny angetsika hono eny fa sao de manelangelany zareo mpandrafitra trano Tena tsy hitan'le mpandrafitra mihitsy zany ny latsahan'le vorona kely tao sao de asiny brika eo ambony eo de maty eo io vorona kely io. Andraso azafady tompoko, mba hoeny aminareo vetivety zay fa misy zavatra tenenina aminareo. Ay, anganare, fa misy inona? Andraso vetivety azafady re tompoko fa misy vorona kely latsaka ao anelanelan'ny brika ao de sao de voatery ny brika ao izy de tsy hitanareo. Ay ve? Odry tena latsaka tokoa le vorona kely ry setia. Tsy vonoina izy tsy vonoina. Aza matahotra fa tsy hamono biby zany zahay ka. Ao aloha alaiko moramora amin'ny tanako. Tena tsy afaka. Ngeza loatra ny tanako. De tsy atonina ve? Azafady hoe ry se io hazo kely io. Io. De tsy tsondronina izy atao ato ty hazo kely ty de atosika amin'ity izy mba hiakatra. Tena tsy mety inona re no atao azafady hoe anao anaovako azy. Why? Vorona kely tena mbola kely vorona vao mianatra manidina angamby izy io de nienjera tampoka tato. Mbola mianatra manidina mihitsy ny fijeriko azy. Marina ve? Zany mihitsy. Jesosy mba ampire zay anafaka n'ity vorona kely ty ato mba omeo fasika azafady tompoko. Sao de metaladala ianao Toma? Angato tofanao fasika io vorona mampalahelo kely io. Omeo fasika fotsiny fa misy ilaiko azy ty are ao fa tazomiko hoe ty arina kely ty de ato ianao no maka. Misaotra tompoko, andraso fa azarako moramora ato anatin'ny lavakato reto fasika reto de miakatra eo ambony fasika tsikelikely le vorona kely de miakatra foana zao de aleo asina fara fa mbola tsy afaka tsara izy zany afaka le vorona kely. Ndana amizay manidina ary vorona kely lasy izy velomy. Mahafinaritra be mijery azy Toma. Ohatra miteny izy hoe
petrapetaka ary tao mafananavitra ianao. Valobea Toma, eny tompo. valo taona moa ianao zao. Eny tompoko. Tena mahay sy endry ianao. Tena tsy tao an-tsaiko mihitsy ny anao toy ny nataonao teo. Nefa zany efa lehibe. Tena zazalahy kely manan-tsaina sy endry mihitsy ianao ry Toma. Misaotra tompoko. Jesosy anie manome fahendrena antsika rehetra e. De zay mihitsy. Isika ihany koa rakizy dia afaka hanana fahendrena tahaka izany. Eny mihoatra lavitra noho ny an'ny olon-dehibe aza raha toa ka miantehitra amin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Andinga ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Baiboly mikasika an'io fahendrena io. Jakoba toko 1:9 angatantsika mirana amaky azy. Jakoba toko 1:9. Raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Iza amintsika aloha no afaka milaza hoe zaho aloha dia efa tena endry be mihitsy e. Tsy misy angambo. Noho izany dia mbola mila mangataka amin'Andriamanitra izany isika rehetra, mangataka fahendrena. Tsy androany ihany fa isan'andro. Isaka ny mivavaka isika dia aza atonona ny mangataka fahendrena amin'Andriamanitra. Antokopihira Ventsy. Sana dia zaza telisibitika etinani milaza nafatini lamita atona yawaku iyanana ituku ambarana ya chari ureni bazakani samata ya nora deniza nananja na sabi nifyana bauva kirana yawaku utungala fata yanana sabi nifyana lalita Umodeli bankatu kilazani fiti irai duri ituri datsarani ureni bazatani sanga jaya nara deniza ananja na sadi ifyana bauva kirana ya waku utungala fata yana na sadi ifyana danita sanga jaya nara deniza ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. mandombaravarana nisa tokantrano mandray tanana anao amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity. Tany aloha dia niresaka mikasika ny fanahiana isika sy izay nolazain'i Jesosy mahakasika an'izany, ny torohevitra nomeny mahakasika an'izany ary mahasoa antsika ny fanarana an'izany satria ilay Andriamanitra namorona sy mamonjy antsika ny manana ny vahaolana azo antoka indrindra. Mila miverina aminy ianao
matoa mavesatra dia mavesatra mila tsy ho zaka ny fanahiana kanefa zanak'Andriamanitra ianao nanolo tena ho azy dia satria lavitra azy ianao zay dia hoy izy hoe ka tsao aloha ny fahamarinana sy ny fanjakan'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fiainanao dia izaho Jesosy no hamany olana rehetra aorianan'izay ka tsao aloha ny fahafahanao fahazonao antoka ny fiainana mandrakizay fa mandaljo ho fiainan'izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay tiako ianao ho Jesosy ary tiako mba hilamina ny fiainanao fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany miverena amiko fa za tsy mandatsa anao dia omeko anao ny vahaolana makasika izay ilainao amin'ny fiainanao andavanandro hanoy an'izany tsika miteny io ity hifampahery ary mbola makasika ny fanahena ihany no resantsika iaraka ivavaka isika raisany an-danitro tsapanay fa mahazo anay rehetra izany fanahina izany amin'ny fotoana samihafa amin'ny endriny samihafa amin'ny vesatra samihafa kanefa na inona endriky ny fanahina mahazo anay dia natao anay rehetra ny vahaolana nomenao ampio izay mba ho resy lahatra amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa izany vahaolana nomenao zany no vahaolana faratampony ahafahanay miala amin'izany olan'ny fanahina izany dia ampaherezo izay raha nokatra ny teninao indray ary handray ny toromarika avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zao ny voalaza amin'ny Petera voalohany toko 5:7 ny apôstôly Petera eto no miteny ary ny fanahin'Andriamanitra nampanoratra azy an'ity teny ity fanandramana avy amin'ny zavatra ny ainany no nosoratany. Petera voalohany toko 5:7 apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Apetrao amin'ny Jesosy ny fanahinareo rehetra fa Jesosy no miay anareo. Inona ny tokony apetraka aminy? Ny ahiahtsika rehetra, tsy ny sasatsasany ihany, ny olana misehontsika izay mahatonga ny ahia, ny fisalasalantsika rehetra ento eo aminy. Eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity dia torariny ny fisiany fiahiahiana amin'ny zavatra maro samihafa. Ary izany dia vokatry ny fahotana, vokatry ny naneketsika olombelona hiara-miaina amin'ny fahotana. Tia navitra antsika hiala amin'izany anefa Jesosy ary amin'ireo zavatra mahazo antsika mahatonga antsika anana fiahiahiana dia manome vahaolana mazava izy. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Dia nampy anareo izany rehetra izany. Midika tsy finoana nefa vokatry ny tsy fahampiany fahalalana marina ny amin'Andriamanitra ny fiahiahiana. Miahy sy mamelona ny zavatra rehetra izay ny foron'ny Andriamanitra. Aoka tsy ho adinontsika izay. Raha mba tena mino izany marina tokoa ianao sy izaho dia ho levona ny fanahim-poana rehetra. Amin'izay dia anana fiononam-po izay tsy fantatry ny maro hatramin'ny ela isika. Ny fanahiana dia manemba antsika ne. Voalaza tamin'ny fiarahantsika teto teo aloha fa vokatry ny fikaroana dia toe-javatra izay tsy hitranga velively ny 500 ny fanahiana mahazo ny olona anankiray. Ary mifototra amin'ny zavatra nitranga tamin'ny lasa izay tsy azo ovaina ny 520 efa 570 zay zany ary ny 100 ny fanahiana mahazo ny olona anankiray ary mampiasa mafy ny sainy dia vokatry ny fanakianana na ny fanakiviana ataony hafa izay tsy hitapirofokoro hoe marina. Hitantsika amin'izany fa izany le karazana fanahim-poana resahana eto. Ny 500 ihany amin'ny fanahiana hatrehantsika no tena mikasika ny olana tena misy izay hatrehantsika. Kanefa izy ireny rehefa hatrehana amin'ny bavaka amin'ny fahamarinana dia ho afaka. Ndikan'izay tsy tokony hijanona ao anaty fanahiana zany isika. Fa izay zavatra mampanahy ilay 500
dia tsy maintsy atrehina ambavaka, zany hoe mivavaka ianao. Raha avy aminao le olana mangataka famelan-keloka e, raha avy amin'ny hafa dia angatan'Andriamanitra hiditra tsehatra foana, fa na aviaiza le olana dia manana ny vahaolana rehetra izy, fa mila manatona azy tsika, mametraka le olana eo aminy, resahana aminy mihitsy dia angatahana izy hamany olana. Ilaza fijoroany vavimbelona aminao a tany amin'ny faritra Nosy-Varika iny a, le nisy mpimasy kalazalahy. Izy ireny moa dia sady manasoa ny olona no mamehody ratsy koa rehefa mangataka an'izany ny olona. Izay fifangaroan'ny tsara sy ny ratsy eo amin'izay a no fomba fiasan'ny Satana amin'ny alalan'izy ireny, hoentina mamitaka olona. Indray andro dia nadry tamin'ny alalan'ny radio izy ny fandaharana vokarin'ny AWR ary naliana azy. Ny fandaharana izay vokarin'ny feon'ny fanantenana moa na ny AWR dia manomboka amin'ny fandaharana izay mahaliana mahakasika mivantana ny filan'ny olona andavanandro. Dia voasarika izy haino rehefa tonga teo amin'ny lafiny ara-pivavahana izay tsy azo ny enona velively satria mifanipaka amin'ny asa fanompoana iarahany amin'ny ratsy, dia no enony ihany. Reny tao tamin'ny fotoana fohy dia fohy fa misy Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao, namorona antsika olombelona, ary rehefa nanota isika dia nanao planina izany Andriamanitra izany amin'jenantsika. Tsy mba mandatsa izany Andriamanitra izany, manasitrana antsika izy rehefa mangataka aminy isika mba hosotranina rehefa marary. Izay ihany no enony a dia najanony. Taty aoriana ela be dia narary mafy ny vadiny. Rehefa narary mafy ny vadiny a dia nosotraniny amin'ny mahampanasitrana azy, tsy sitrana. Nentiny tamin'ireo mpimasy namany fa tsisy vahaolana nentin'ireny mpimasy namany ireny. Fa izy ireny aza dia asany teny mihitsy hoe tsy misy hevitra tsony amin'ny vadinao fa miandry fahafatesana. Nentina tany amin'ny dokotera dia mitovy amin'izay koa nolazain'ny dokotera hoe efa lasa lavitra loatra, fa fanafody fampitoniana fanaintainana sisa angano mety azo omena. Very hevitra ity mpimasy ity, tsy mahita vahaolana tsony azy zany eto amin'ity tany ity. Dia tsaroany ilay fandarana nandeha tamin'ny radio. Fohy dia fohy ny fotoana ny enony azy, kanefa ilay fanan'Andriamanitra izay tsy mba mandatsa dia nampatsiaro azy izay zavatra ny enony. Fa misy Andriamanitra namorona mamela heloka afaka manasitrana. Dia hodidin'ny ala moa ny tanànany, dia nitady toerana mangina tao anivon'ny ala tao izy, tsisy mpanelingelina, dia nivavaka tamin'Andriamanitra. Nandohalika izy dia izay fomba fivavaka fantany nataony. Ny andrandra ny lanitra izy, ny antso hoe Zanahary ao ambony ao, ilay reko tamin'ny radio izay voalaza fa namorona izao rehetra izao, namorona nay olombelona, mamela heloka ianao, manasitrana ianao rehefa mangataka famelan-keloka sy fanasitranany izahay. Raha tena misy ianao ary manasitrana ianao, sitrano ny vadiko. Fa raha sitranonao ny vadiko dia hanaraka anao zahay menakavy mandrakizay. Rehefa vita izay vavaka nataon'izay dia niverina tany an-tranony izy. Dia mahagaga ny valim-bavaka fa teo ny io, saingy tsy nino an'izany izy tamin'ny voalohany. Tsy hitany teo am-pandriana intsony ilay vadiny. Io vadiny io dia tsy afaka nietsika teo am-pandriana, sanatria ny vava dia teo ny manao ny maloto rehetrarehetra, ary matetika no safotra eo am-pandriana eo. Tsisy fanafody ny afa-tsy ny miandry fahafatesana, kanefa tsy hitany teo tsony. Nanontany fanolobodrindrina taminy izy, dia hoy ny olona hoe jereo fa nivoaka teo izy, dia hitanay lasa nandeha miandro vorona miaraka amin'ny zanakao vavy any an-tsaha. Lasa izy niazakazaka anakany, mijeren'ilay vadiny, tena salama tsara, mbola mahia fa salama. Tsy nino izy dia nitsapatsapahany hatrany ambony ka hatrany ambany. Sao dia lolo vokatra, kanefa tena olombelona salama tsara. Netiny nody ilay vadiny. Ndao ianao hakainao sy foavina rary ianao. Za salama tsara ozy ilay ramatoa. Fa gagana izany.
ary natonga ny terangatia nanapa-kevitra handoro ny odiny rehetrarehetra ny fanafody rehetrarehetra zay nanompony any satana hatramin'izay rehefa nahitan'izany reo mpanompo sampy namany reo mpimasy namany de tezitra kanefa hoy izy hoe tsy nahasitrana ny vadiko nareo ody ireo na ny ody any aminareo fa ilay Andriamanitra zay nivavahako na nasitrana ny vadiko aleo odorako ireo ody ireo satria tsy maintsy manatanteraka ny voadiko aho zany mpimasy zany de tonga lehilahin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao niona tamin'izy mivady aho salama tsara izy mivady ary nahajory fiangonana eo amin'ny tanàna zay misy azy ary mazoto de mazoto amin'ny fanompona an'Andriamanitra tonga lehilahin'Andriamanitra izy raha azo natao tamin'ity lehilahy ity zany nahoana ny tsy ho azo no atao anao zay milaza fa kristianina antaonany maro mila miverina amin'Andriamanitra isika tsy mandeha amin'ny fahazarana fotsiny amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa mila miverina amin'ny fotsika rehetra tahaka ny zazakely tahaka n'ilay zanakadala nandao lavitra ny rainy mila miverina aminy ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany raha ity mpanompo sampy tsy mahalala an'Andriamanitra ity aza azon'Andriamanitra ny valiana avy hatrany ny vavaka nataony ny amin'ny zavatra tena nampanahy azy mafy dia ny fahafatesan'ny vadiny azon'Andriamanitra ny foanana tao anatin'ny fotoana foy izany ny zavatra mampanahy ianao mety mbola ambany lavitra noho izany azon'Andriamanitra tao manafonan'izany fa ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao izy amen. Sambatra sy lahanta lesakaizatsanja sy mamikio sy zafady Jesô Kristy izy no mahay ny tantarako mahafantatra ny amikio zaho kombate andre azonao lazaina ve ny aminy ilay Jesô izy umilai mesi mamana tsinyavona tsinyatara vilati mahateo tindrindra hazo antuka faumbiazana muazunao miarakami zay lay onjany fanantenana fifaliako ny eo akaikiny izy no mitantanay mampitony ny adiko ampanay sy nandamina ny fiainako sasianao no tiany hosakaiza maminy mahandovy ilay ete tsara velati mahateo tindrindra hazo antoka faombiazana no azonao miaraka aminy fiakanana fahasambarana ny aminy fiarana tikuzaray naminao indray ireo fanandramanatrizay
azonao miaraka voatsinapy. Tsy misy akory ny melobatana fa izay melobava ny meloka. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. tsy diso safidy ianao fa eto mpanarahana ny onja-peon'ny feo ny fanantenana hatrany. Manasanao indrindra fa ny tanora anaraka ny toy ny fandaharantsika. Vahaolana tohiny. Ahoana ihany ny aky ny valy tenindririkolo fa sasa miandra inge filave fangaky tsy azony tsara ny resahako taminy hoe aleo hijanona omponamana ka ndry kosa kirikolo dia efa malailay finosana mihitsy zany kosa ve dia mba rariny fa ahoana ny eritreritra miaraka aizy indri nao hita bando ohatran'iny afaka mamproblema ndry rehetra dia zany tokoa very miara ny fahatsapandry azy afabaraka mihitsy ve kiza napidipiditra sy nanao an'izao rehetrarehetra izao andrio azy ay koa zany re dia efa tsy mahatoky namana tsony finona kiny tsy nahatokisako andria ndry kotsa fitiavako andry mba hamahana amin'ny problema andry ngekiny nanolorako amin'ny filavy araka amindry dia tsy maintsy araka amin'izany aho miara zany mihitsy findry ve manininy rehefa misipinareo mifankaty tena afaka anao zavatra betsaka ao andry izy fa raha hoe namana fotsiny kosa ko raha tsinona kosa iziko mpinamana fotsiny ve tsy milamina zany eny tena misaotra ndreka iza amin'ny fiheverana sy ny fitiavana zay hay marina mihitsy fa tena mandreraka sy mahakivy any olana ao an-tranonay aloha zay mihitsy hitandry amin'izany tsy misy tsara ohatran'ny manalazo mba manao izay mahafinaritra miaraka amin'ny namana nefa ny agy rehefa tena nieritreritra ny zava-misy aho dia aleko tsy manampy olana efa misy eo amin'ny fiainako ka mariny tsy azoko lazy filafy fa mamy problema zay mihitsy nefa vo nanomboka nanao fotoana taminy sika roa mihitsy moa iny dia efa nasainy nandainga mba hiala alohan'ny ampianarana hitandry izany ndry tiako tao mandreraka angamo zany atao matetika kosa ka raha sanatria moa ka hitany dadanay sy mamanay tamin'iny dia ahoana ka inona nahazo avy eo tena vonay solo vavavy filavy ndry kosa ve dia tsy mba hahiafokafony eny ary ndeha indray ary atao hoe mahay miafina sy mandainga amin'ny dada sy mama amin'izay ataoko aty tsisy pahita ka izay mihitsy ny ngeky ny tokony atao ary tsy maintsy maharaka izay ataon'ny tanora koa ndry aza matahotra indry fa hatorinay ny fika rehetra ho mbola tsy tapitra ngeky ny fanazavako anao sipa ondry zay mihitsy analazy zay ka raha sanatria be voka dia ahoana ndry koa ve dia tsy hitandrina vavy be ohatran'io eo koa niky ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ary ny tena loza dia ny sida olana daholo ange zany ry miary ny sainykolo kosa dia efa mandeha lavitra mandreraka mihitsy ka tsy lozany ndray amin'ireo ange fanaovana fitiatsokosoko fitiatsokosoko ahoana zaniko mpijery lafi ny zavatra ratsy loatra ndry zany ny hitako ao ndry ity ko raha manao an'izao atsy ko raha misy an'izao ary zao ny teneniko andry
manala azy aloha de tena nala azy tokoa angery miara rehefa miadaladala ay na za manala zaza na manala baraka ny tenako na manala baraka ny ray aman-dreny izay le manala azy amiko afa mihitsy aky izany eritreritryndry izany tsy vahaolana ho ahy mihitsy aky ny zavatra tadiavin'ny filavo atao amiko ao an-trano azy efa be ny olana ivoaka ny trano indray ho voaolana dia aiza no efa rako amindry ho voaolana hoany zany filavo indray zany ny eritreretindry fahanolana indry be ny mpanararoatra ary miara ny mahantra araroty ny mpanambola ny olona be problema ao atokantrano sala aminay izao mody omeny ny mpanararoatra fitiavana mba hazony firaisana ranofo zany ve vahaolana ho indrika tsy manao andrian'izany ekiny sady tonga nge onindry dia vahalainy vady rehefa tonga dia haka vady ie ka raha sanatrika olona mpanao didijadona sala midady iny ka na tsy mbola aiza itoetrany ny fitondrantenany hiala ao akatso aho zany dia hoe ny embodepona ka tsy nenipetany netiko ny amiko koa orikoly tsy zakako izany indroa hita amin'ny maizina sala mitainombona tsetsina andavabary zany dra miara raha azoko tsara zany dia matahotra ny ofitaham-bandindry matahotra ny fanaovana firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana nefa koa tena nandinika tsara aloha nanapa-kevitra amin'ny zavatra ataoko ry miara azafao indray ary aleo kifatarina tsara ny lafiny rehetra arak'izay azo atao amin'ny olona fa tsy ny ara-batany fotsiny zay manaitra anao voalohany ka iny kosa ngeny tena mba mampifono fitiavany so ndry mihevitra zao ny vatandry ny tena nanaitra azy dia tsy ho tiany ny bandindry io raha tsy manao firaisana ranofo kely sady mba pirofo-pitiavana kosa inyka diso ndry fa raha iny fotsiny ny antony hitiavana olona ray dia tsy aharitra ry hitondra retim-posy fahasimbana fotsiny izay fa taiza daholo ekiny nandiny andrian'izany marina aloha zany tena marina zao fotsiny akiry miara ninona olana mahazo anao na tsy ampy fitiavana azy ianao dia tsaro fa tsy vahaolana ny fanandrakandramana ny zavatra fantatra fa tsy tokony atao tsy vahaolana ny firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana sambatra kindrerikoly azontsika rehetra ataoka izany azondry atao zany eritreretina aloha ny vokany izay vao manapa-kevitra ianao ihany ingeny hitondra ny vokany zany tokoa akia eno misaotra kirikolona nazavany saiko tena nandray lesona milohan'ny andraisanao fanapahan-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany misy tokoa izany ny tanora na mbola tsy manambady aza dia faliana sy tianandrana izany firaisana ranofo izany arao ny fanazavan'ny dokotera Shakira Solofarjona teo amin'ny micro ny namana Rila zavatra mitranga matetika hita ao anatin'ny fiarahamonina tokoa izay zavatra izay voalohany indrindra aloha zany dia misy ao anatin'ny fiarahamonina na avy amin'ny mpinamana zany na avy amin'ny ray aman-dreny ihany koa indraindray fanentanana tsy dia mahomby loatra ka manosika an'ireny olona ireny ho tia manao firaisana ranofo ohatra toy ny hoe eo amin'ny lehilahy zany dia tsy tena lehilahy ny lehilahy ray raha tsy mahavita firaisana ranofo be dia be izany hoe tsy feno zany ny mahalehilahy azy raha tsy mahavita firaisana ranofo be dia be eo amin'ny vehivavy ihany koa zavatra mitranga dia eo le hoe mba te ho vedette eo amin'ny lehilahy ihany koa mosy zavatra izay dia miaraka amina olona be dia be zany ary mazava azy efa misy olona irany dia tsy maintsy misy zany ny firaisana ranofo eo ihany koa ilay karazana ataontsika hoe fahabangana misy ny olona sarokenatra misy olona tsy mananamana ka miantoraka miantsipy amin'izay olona rehetra mety hoe hanome fitiavana azy dia rehefa tonga ny fifankatiavana dia misy eo azy ny firaisana ranofo inona dokotera ny vahaolana mba azona omena ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny tanora zazalahy sy ny zazavavy eny mety ho hatramin'ny ankizy ihany koa ary
mazava azy moa zany a ny firaisana ranofo a de tsy hoe mahafeno avy hatrany maha olombelona, tsy hoe rehefa tsy manao firaisana ranofo ny olona anankiray a de tsy tena olombelona fa singa iray fotsiny a ao anatin'ny maha olombelona ny firaisana ranofo. Entanina zany ny tanora na lahy io na vavy mba hiandry ny fotoana fanambadiana, mbe fatafidro anatin'ny fanambadiana vao anao an'izany firaisana ranofo zany, afaka manao an'izany matetika arak'izay fanarahana izy mivady izy rehefa ho tonga ao na maharitra de maharitra na matetika de matetika ao anatin'ny ray andro isan-kerinandro. Entanina foana ny tanora ahafantatra fa ny firaisana ranofo matetika de sady manimba ny vatana, miteraka faharerahana ary miteraka aretina ihany koa raha mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana nanaovana izany. Manaraka an'izany de misy fahasimbana ara-tsana ihany koa izay zavatra izay satria toy ny zavatra rehetra tiana io a ka rehefa misy ny fotoana tsy ahafahana manatanteraka an'izany a de miteraka fahasorenana na fahakiviana ka mety isy olana ara-piarahamonina na ara-tsaina ihany koa zany reny olona tia manao firaisana be dia be loatra ireny. Ry aman-dreny, beazo ay mitondra tena ny zanakao, manana fotoana ampianarana azy mikasika ny fananana ara-pahasalamana, iarovana azy amin'ny voka tsy mirina sy ny arety mifindra azo avy amin'ny firaisana ranofo izay varavarambe misokatra ho amin'ny sida. Ny endriano ny anariny hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy koa ny Daolo dia anjarantsika ny mandray izany. Hitany fanapahan-kevitra tsara rehetra andraisintsika ny lairaintsika izay any an-danitra. Isaorantsika ny teknisianina Rila sahana ny lafin'ny teknika dia isaorantsika ihany koa Eliandre Mitanitsoa tompona andraikitra ny fandaharana na manao fanjaniaina na natotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto. AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mandomaravarana ny satokantrano ny sambatan'olona amin'ny alalan'ny onjapeo ny radio Adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanitsoa amin'ny alalan'ity fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra ity. Manasanao amba atojo hatramin'ny faran'izao fiara-mianatra izao satria tombontsoa lehibe ny tovozina avy amin'izany indrindra fa amin'izao andro miaratsy mampiroborobo ny faratsiana maneran-tany izao. Vavaka avy amin'ny tsindrimandry voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Salamo izay indray no jerentsika akaiky amin'ity anio ity. Vavaka avy amin'ny tsindrimandry voarakitra ao anatin'ireo tononkalo sy tononkira ao amin'ny bokin'ny Salamo. Misy andininy vitsivitsy ho vakitsika avy hatrany zay mahakasika ny vavaka ary ahitantsika fa Andriamanitra mihitsy no manindry mandry an'izy ireny satria no raketina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Samuela faharoa toko 7:22 sy ny faharoa zay no vakitsika voalohany. Samuela faharoa toko 7:22 sy ny faharoa. Ny farateny nataon'i Davida. Ary izao ny farateny nataon'i Davida hoy Davida zanak' Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ao ambony, ilay voaositry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Ahoana hoe ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy ary ny teniny no amin'ny lelako. Zany hoe ireo soratra rehetra izay nisoratany no raketina ankira na mitononkalo ao amin'ny bokin'ny Salamo dia tokony ho fantatsika ary tokony ho tsapatsika fa fanahin'i Jehova no nampiteny azy ary ny teniny no teo amin'ny lelany. Zany dia
ampitahintsika amin'izay voalaza amin'ny Romanina 7:20 Romanina 7:20 izay manao hoe toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Ahoana hoe ny fanahin'Andriamanitra no resahana eto no mamonjy ny fahalementsika. Olona tsy tanteraka isika no asaina manao ny asan'Andriamanitra. Sa tsy marina izany? Tsy misy manana fahatanterana ny olona natsoin'Andriamanitra iara-iasa aminy. Olona manana fahalemena. Noho izany rehefa nanolo-tena no ny fitiavany an'Andriamanitra izy, tahaka anay ohatra, dia ny fanahin'Andriamanitra no mamonjy ny fahalemenay. Na mivavaka aza isika araka ny toy ny teny eto dia tsy haintsika ny vavaka tokony ataontsika. Tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Fa zao ny toy ny teny eo amin'ny Romana 7:20 ihany, fa io fanan'Andriamanitra io no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Le vavaka ataontsika izany raisiny. Dia ny fanahy masina mihitsy izay mandray an'izany no mampitan'izany ho azon'ny lanitra ekena, ho azon'Andriamanitra ekena. Dia zao ny 7:20 ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ka ny salamo ry havana dia mirakitra vavaka toy ny kira avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra sy ny fidirana ataon'ny Israely. Ny feo avy amin'Andriamanitra sy ny feon'ny olony no miaraka tafaro ao anatin'izany. Satria miteny amin'ny alalan'ny olona izay tsy tanteraka ny Andriamanitra mba hampitanafatra amintsika mitovy amin'ireo olona ireo ihany. Maneho ny fanandraman'ny fifandraisana velona amin'Andriamanitra izany ny salamo. Raha mamaky tsika dia ho hitantsika tsara ao amin'ny bokin'ny salamo fa mivantana tsy mihodinkodina mihitsy ny fomba firesaky ny mpanoratra ny salamo amin'Andriamanitra. Hitantsika ohatra ny hoe Andriamanitro, mpanjakako. Ao amin'ny salamo 5:2 dia hitantsika an'izany. Salamo 4:3 hitantsika an'izany. Ary matetika ny mpanao salamo no mitalao amin'Andriamanitra hoe henoy ny teniko. Amin'ny salamo 5:1 ahitana an'izany. Mienoy ny fitarainako. Tahaka izay hitantsika amin'ny salamo 7:30 misy koa ny hoe jereo aho, jereo. Amin'ny salamo 5:17 fangana maly ahy Jehovah, fangana maly ahy. Salamo 4:12 hitantsika an'izany. Ary afao ny fanahiko. Salamo 1:4. Tena hoe miresaka mivantana amin'Andriamanitra tsy rairay ny mpanoratra ny salamo ao anatin'izany vavaka ataony izany. Maneho mazava ny fivavahan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra mivantana izany fomba fiteny rehetra nalaintsika ohatra avy amin'ny mpanoratra ny salamo izany. Tena mahay faratampony amin'ny fahaizana momba ny fifandraisana, fahaizana mampita fahalalana sy hafatra ny Andriamanitsika. Ho antsika ny hafatra dia natao amin'ny fomba fitenitsika, mifanaraka amin'ny kolontsaintsika, amin'ny fomba mety hatakarantsika azy, ary ampiasaina amin'ny alalan'ny olona takantsika ny fampitana ny hafatra. Ary raha jerenao tsara, mamaky tsara ianao dia hitanao taratra avy amin'ny fomba fanoratana ny salamo sy ny ten'Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy mahaten'Andriamanitra an'izany, mahafatra avy amin'Andriamanitra azy, izay miseho amin'ny endriky ny vavaka mafana sy ny fidirana ataon'ny zanany. Ka araka izany ny salamo dia manome fotoana isi ny fifandraisana ety ho an'ny zanak'Andriamanitra, amintsika samy zanak'Andriamanitra, amin'Andriamanitra. Takizay voaresaka amin'ny Romanina 5:20 Romanina 5:20 manao hoe ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika,
fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ary zay mandinika ny fo no mahalala ny hevitry ny fanahy satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Tena tsara ilay Andriamanitsika, tena mihevitra atsika ao anatin'ny toerana misy atsika izy, izay voafetra dia voafetra no ny fahalemena. Tia no vonjena isika dia manao ny fomba rehetra izy mba hatateraka an'izany. Ary zany dia antony tokony hiderantsika an'Andriamanitra isanandro isanandro any. Raha tsy mahatakatra izay antony fihetsika ataontsika na izay ataontsika manodidina antsika, dia misy Andriamanitra izay tompony hery rehetra, ilay namorona sy namonjy antsika, mahatakatra tsara, mahalala tsara ary mamonjy antsika amin'ny fotoana rehetra. Aza mba miala amin'io Andriamanitra io. Namerina ireo teny ao amin'ny Salamo koa Jesosy, ary mampianatra antsika izany mba hampiasako ny boky ny Salamo. Anisan'izany izay efa nianarantsika teto ho fanampiny ireny izay hitantsika eo amin'ny Luka 20, 2 sy 17. Luka 20, 2 sy 17. Izay namerenan'i Jesosy mivantana mihitsy izay voalaza ao amin'ny Salamo 111. Salamo 111. Ahitantsika ndreto teny reto hoe fa Davida ihany no milaza eo amin'ny boky ny Salamo sy ny hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko, mipetra eo an-tanako ankavanana mba raha-panaoko amin'ny fahavalonao ho fitoerany tongotrao. Raha nampiasa ny Salamo Jesosy dia satria tenin'Andriamanitra izany, ary nataony izany mba ho arahantsika, satria izay mihitsy no antony nahatongavan'i Jesosy tety, anankiray amin'ny antony lehibe nahatongavany tety, mba ahitantsika an'izany hoe Andriamanitra tonga olona hanarahantsika ny diany tao anatin'ny maha-olona azy. Na dia nateraka ny toe-javatra manokana ara-tantara sy ny fanandramam-panao Salamo mihitsy aza ny Salamo, ary vokatra ny fanandraman'ny fireneny zanak'Israely, dia zay ny fotian'Andriamanitra, zay ny fomba ny fotian'Andriamanitra, iresana toe-javatra samihafa eo amin'ny fiainantsika amin'ny hevitra lalina ara-panahy ary mihoatra ny sakana ara-kolotsaina, ara-pivavahana, ara-poko sy ny fefiny mahalasy ny mahavavy zany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao, rehefa mamaky ny Salamo isika dia ahita ny fanehoana fanantenana ao anatin'izany, fiderana, misy tahotra ao, hatezerana, alahelo, fahoriana, fihetsem-po izay iainan'ny olona ny mitoerana rehetra sy amin'ny vanim-potoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Tsy mamenatra an'Andriamanitra ny miresaka amintsika ao anatin'ny toe-javatra tena iainantsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy, fa tsy hoe rehefa metimety ihany na rehefa mahatsiaro tao masimasina ihany, fa amin'ny toe-javatra rehetra iainantsika dia aza mihafahafa amin'ilay Andriamanitra tena tiantsika. Miantefa amintsika mivantana ireny ary malaza tsara ny fanandramana iainantsika izay tian'ilay raintsika ho resahana amin'ny mivantana. Fanandramana mamy tian'Andriamanitra hiainantsika miaraka aminy amin'ny fotoana rehetra sy ny toe-javatra rehetra izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.